Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ripino Islam. Amin'ity androany ity dia iresaka zavatra anankiray izay ratsy dia ratsy, indrindra raha ataontsika izany zavatra zany ao anatin'ny fifehezana amin'ny volana Ramadan. Tsy inona izany fa resaka fosafosa sy ny tatidresaka ary ny filazana zavatra tsy marina sy ny fanaparitahana zany eo amin'ny fiarahamonina izay misy antsika. Mpaminany sallallahu alaihi wasallam rehefa nanontaniana hoe inona no antsoina hoe fosafosa, dia namaly izy manao hoe ny filazanao zavatra anankiray izay tsy tian'ny namanao amin'ny fotoana tsy maha-eo azy. Ka rehefa nanontany any ireo sahaba hoe raha ohatra ka zany zavatra lazainay momba azy zany marina tokoa fa misy aminy, moa ve mbola antsoina hoe fosafosa izany? Dia namaly mpaminany sallallahu alaihi wasallam manao hoe eny, izany indrindra no antsoina hoe fosafosa. Fa raha ohatra kosa nareo niteny zavatra anankiray izay tsy misy amin'io olona io amin'ny fotoana tsy maha-eo azy, dia efa nanendrikendrika azy ka miha lehibe ny fahotana izay azonareo eo anatrehan'ny Tompo Allah. Atsika ankehitriny ao anatin'ny volana Ramadan, indraindray rehefa tafavory ny mpinamana, ny mpisakaiza, indrindra ireo vehivavy rehefa sendra tafaharo amin'ny toerana anankiray, ohatra amin'izany mahandro sakafo na mivory na mandinika zavatra anankiray, ka sendra misy olona mandalo na misy olona miditra na mivoaka, dia matetika voaresaka iny olona iny amin'ny fotoana tsy maha-eo azy. Izay zavatra zay no antsoina hoe fosafosa na tsikotsiko izay tokony halantsika mandritra ny fiainantsika iray manontolo, ary tsy vitan'izany ihany koa fa indrindra ao anatin'ny volana Ramadan. Ny teny mpaminany sallallahu alaihi wasallam amin'ny hadisy marim-pototra manao hoe man lam yada qawla zur wala amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada ta'amahu wa sharabahu. Nizaniza aminareo mpino Islam izay manatanteraka ny fifehezana ankehitriny ato anatin'ny volana Ramadan, ka tsy nanambela ny resaka fosafosa, tsy nanambela ny tatidresaka, tsy nanambela ny zavatra mitovitovy amin'izany sy ny asa mitovitovy amin'izany, na fijoroana vavolombelona amin'ny zavatra lainga, dia tsy misy dikany hoy mpaminany sallallahu alaihi wasallam ny nanambelanao ny sakafonao sy ny zava-pisotronao, satria tsy ilain'ny Allah subhanahu wa ta'ala izany ary tsy manan-kery eo aminy. Inona tiany ampitaina amin'izany? Rehefa tsika mifehy dia tadidio tsara fa mifehy avokoa ny vatantsika iray manontolo. Ny masontsika mifehy mba tsy hijery zavatra voarara na sary na video mamoa fady. Ny sofintsika mifehy tsy mihaino ny zavatra fosafosa na ratsiratsy na mitovy amin'izany. Ny tanantsika mifehy tsy mandray, tsy mangalatra, tsy manafosafo zavatra haramo izay tsy azo ioany alalana. Ny tongontsika mifehy dia tsy mandeha amin'ny toerana voarara, eny fa hatramin'ny eritrerintsika aza mifehy mba tsy handinika ny zavatra mamoa fady, fa mety hanimba na ampihena ny valeur na lanja ny fifehezanao sy ny tombotsoa azonao rehefa tapitra izany volana Ramadan izany. Ka ho an'olona zatra mifosafosa, zatra mitatidresaka, zatra mijoro vavolombelona amin'ny lainga, na zatra mandengandenga amin'ny atoandron'ny volana Ramadan, dia izany olona zany nahazo vaovao ratsy avy amin'ny mpaminany, fa tsy misy ilaivan'ny Allah subhanahu wa ta'ala an'ilay fifehezana izay nataony. Omeko tantara anankiray tsika izay nitranga nandritra ny vanim-potoana ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam. Nisy vehivavy anankiroa niaraka nifehy tamin'ireo sahaba tamin'izany fotoana izany. Nefa ireto vehivavy roa reto nanomboka amin'ny maraina nifehy mandra-pahatonga ny hariva
dia tsy nitsahatra izy ireo ny fosafosa sy ny teny zavatra ratsy mahakasika n'ireo namany, nahakasika ireo sakaizany, mahakasika ny mpiray monina amin'izy ireo. Ka rehefa tonga ny hariva dia tamin'izay fotoana izay olona handeha hanao iftary dia tsy maintsy mangataka alalana amin'ny mpaminany hoe ry mpaminany, efa tonga ny lera anaovanay iftary, ka moa ve afaka manao an'izany iftary zany izahay? Dia nandeha ny olona rehetra nangataka alalana tamin'ny mpaminany dia nomeny avokoa tamin'izay fotoana izay. Rehefa tonga kosa ireto vehivavy anankiroa reto nangataka alalana tamin'ny mpaminany handeha hanao iftary hisakafo, dia nomeny mpaminany lamosina izy roa. Niverina izy afaka 15 minutes niverina nangataka alalana tamin'ny mpaminany, mbola nomeny lamosina ihany. Afaka 15 minutes in'izay niverina tamin'ny mpaminany, mbola nomeny lamosina ihany ary tsy novaliany ny hataka izay nataony reto vehivavy anankiroa reto. Farany reto vehivavy reto naniraka olona nandeha niteny tamin'ny mpaminany hoe ireny vehivavy anankiroa reny ka te hanao iftary hatramin'izao mbola tsy nomenao alalana ry iraky ny Allah. Dia namaly ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam hoe tsy nifehy izy ireo ka omeko alalana ahoana no anomezako azy ireo alalana nefa ny olona tsy mifehy tamin'ny atoandro ny Ramadany. Gaga ireny sahaba ireny nanontany ny mpaminany, tsy mifehy amin'ny fomba ahoana nefa nitsara ny sakafo hatramin'ny maraina mandraka azy tonga izao hariva zao? Dia teneny ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam, izy ireo nifehy tsy ny sakafo sy tsy ny sotro fotsiny fa tsy tonga amin'ilay tena tanjon'ny fifehezana dia mifamehezanao ny vavanao tsy fosafosa sy hiteny zavatra ratsy momba ny olona. Mba fantatrareo ve tenen'ny mpaminany fa anisany sazy ny olona izay mifosafosa dia mihinana nofotry ny raha alanao efa maty. Izay no sazin'izany amin'ny andro farany. Ka izy ireo nifehy nandritra ny maraina dia tonga ny hariva handeha hanao iftary, handeha hinao sakafo nofotry ny namany izay efa maty. Izany dia maharikoriko izany. Ka nantsoiny mpaminany ireny vehivavy anankiroa ireny mitongava aty ianareo, ary nitenin'ny mpaminany karomo ny tenda anareo, mila mandoa anareo zay vao afaka izany sazy zany. Ka nikarina ny tendan'izy roa, nikarina farany izy ireo nandoa ny voakara. Dia zay tenen'ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam tamin'izy ireo hoe io sazy nomeko anareo io mbola mora lavitra eo anatrehany Allah, toy izay ilay sazy izay nandrasany Allah, nanam-panantenany Allah anareo amin'ny andro farany. Izany tantara zany dia tantara mampalahelo ary mampisaintsaina antsika. So dia misy amintsika na lehilahy na vehivavy na tanora na antitra hoe tratrany izany fakapana zany mahita olona mandalo ka mifosafosa momba azy, na nareo sendra tafavory dia miteny any ranona, mifosafosa, mampiditra lainga, mampiditra blagy ao anatiny, tia ampime olona dia mampiditra blagy vandivandy na tsy marina ao anatiny. Dia tadidio tsara fa ny fifehezanareo mihitsy amin'izay fotoana izay en danger, satria tsy ilainy Allah ny fifehezana feno laingalainga sy fijoroana vavolombelona amin'ny zavatra diso sy ny fosafosa amin'izay fotoana izay, ka mila antsika mitandrina amin'izay fotoana izay. Maranitsika azy dia tenin'ny tompo Allah subhanahu wa ta'ala miteny ao anatin'ny suratul Hujurat manao hoe ya ayyuhalladhina amanu ijtanibu kathiran min adh-dhann inna ba'da adh-dhanni ithm wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Hoy Allah subhanahu wa ta'ala, o ianareo mpino, alavirinareo lavitra ny ayay-dratsy, ny eritreri-dratsy, satria ny ankamarozany ireo ayay-dratsy na ny eritreri-dratsy dia fahotana avokoa izy ireny. Ary teneny ny tompo Allah subhanahu wa ta'ala, aza mifampitsikilo ianareo ary aza mifampifosafosa ianareo. Moa ve tianareo nihinana nofotry ny raha alanareo efa maty amin'ny andro farany? Satria zany no sazy ny olona tia mifosafosa eo anatrehan'ny finoana Islam. Dia teneny ny Allah, fakarihtumu, horikoriko anareo maheno an'izany, horikoriko anareo andeha hihinana nofotry ny raha alanareo efa maty amin'ny andro farany.
noho izany raha tsy tianao hihinana an'izany, raha tsy tianao ho raisina ny asa soa zay nataonao na ny fifehezana tamin'ny Ramadany atolotra ny namanao iny amin'ny andro farany, de mitandremanao amin'ny vavanao, mitandremanao mba tsy hiteny, mitandremanao mba tsy hifosafosa, mitandremana mba tsy hijoro vavolombelona amin'ny zavatra diso, fa tena ratsy zany ary sazy mahery vaika azonao amin'ny tompo Allah subhanahu wa ta'ala. Ary indrindra indrindra mety tsy anan-kery mihitsy ny fifehezanao na miaina be ny tombotsoa zay azonao mandritra an'izany fifehezana zany, ka mila mitandrina antsika ary insha Allah rehefa mifehy de mifehy hatramin'ny vavantsika, hatramin'ny masontsika, hatramin'ny sofintsika, ny vatantsika ray manontolo mifehy ary ahazo valisoany Allah amin'izany andro farany zany. Zay no fandaharantsika tamin'ity androany ity. Isaorako anao nanaraka hatramin'ny farany insha Allah. Raha ampitso misy video hafa indray. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.